Obio Andriamanitra ry tany tontolo antsaony anarany be voninahitra. Alleloia. Lovonoinareo ny tompony aina fa natsangan'Andriamanitra ho velona izy. Izy no sorom-pifonana mahafaka ny fahotantsika ary tsy ny antsika ihany fa ny an'izao tontolo izao koa. Tsy maintsy hijaly i Kristy fa hitsangako velona amin'ny andro fahatelo. Dia faly miarabantsika mianakavy indray manaraka izao vatsim-panahy entin'ny radio Don Bosco amintsika mianakavy izao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy fanahy masina. Amen. Ry kristianina havana, mpianatra roalahy avy tany Emaosy no nisehon'i Jesosy nitsangako velona teny an-dalana. Rehefa fantany teo am-pisakafoanana fa i Jesosy io dia niverina nakany Jerosalema izy ireo. Hijoro vavolombelona tamin'ny apôstôly sy ny mpianatra sasany fa nitsangako velona tokoa ny Tompo, ary niseho sy niray latabatra tamin'izy ireo, nizara mofo ho azy ireo. Eo am-pitantarana ny resaka Jesosy tamin'ireo mpianatra namany tao Jerosalema sy ny fihetsiny teo am-pisakafoanana izy mirahalahy, dia efa eo Jesosy miseho amin'izy ireo, mirahary fiadanana, miresaka amin'ny mpianatra sy nankahery azy tsy atahotra. Nomeny antoka ireo mpianatra fa izy Jesosy ihany io, izy velona no famandrà io. Vokatry fisehoana io tamin'ireo mpianatra dia nitahotra. Matahotra izy ireo fa iverina izy ireo fa matoto io miseho sy miresaka io. Tsy ho neverin'izy ireo olombelona no hitany, zany hoe Jesosy ihany, fa saingy fanahy fotsiny ihany, fanahy hita maso. Ny fisehoan'io tahotra io dia fikorotanan-tsaina, tebiteby ary niteraka fisalasalana. Tsy nino ireo mpianatra na dia efa misy porofo roa aza. Porofo voalohany dia ny filazan'ireo mpianatra amin'ny rahalahy avy any Emaosy. Naheno ny zava-misy izy ireo, nefa tsy mino. Ny porofo faharoa dia Jesosy mihitsy no miseho sy miresaka, zany hoe mahita maso mivantana ireo mpianatra, nefa tsy mbola mino. Tsy misy mihoatra ireo anefa ny finoana. I Papa François moa ao amin'ny ensiklika hoe fahazavan'ny finoana dia mamaritra fa ny finoana dia fiainoana sy fahitana. Eto ireo mpianatra dia maheno ireo efa nahita, mahita any Jesosy mivantana nefa tsy mino. Faly ny mpianatra nefa matahotra, faly sahirana izy ireo, tsy resy lahatra amin'ny enony sy hitany, any ka tsy tapa-kevitra ino. Eto dia Jesosy ihany no mihetsika sy miteny, fa ireo mpianatra dia tena difitry ny aya sy ny tahotra. Sarotra ny mitsara ny zavatra hita sy re eto, satria tena zava-baovao tsy nampozin'ireo mpianatra na dia niriny sy nantenay ny asa. Enti ny ilazana amintsika fa resam-pinoana ny fitsanganako velona ry havana, ka tsy maintsy miaino araka ny finoana sy mijery amin'ny masom-pinoana isika. Ireo mpianatra ireo ane ka efa nilazain'i Jesosy momba ny itsanganany velona, saingy takona ny sofiny sy ny masony zany. Nijanona tamin'ny fiainoana sy fijery voafetra izy ireo anka izay hita maimaika teo no nitsaraina ka nilazany fa mahita sy mandre matoto izy ireo. Nampitombony Jesosy tsikelikely ny porofo, nalazaina hoe famantarana fa tena nitsangako velona no famandrà izy. Ho Jesosy, jereo ny tanako sy ny tongotro, tsapao ka jereo. Ataony Jesosy mahita kokoa ny mpianatra, ary ny porofo farany fa i Jesosy marina io dia izy misakafo. Nihinana azy ny rano sy tantely teo imason'ny mpianatra i Jesosy. Jesosy velona azy sapahitana io, ary Jesosy miray latabatra miara-misakafo amin'ny olombelona. Ry havana, na dia ho aza ireo porofo mivaingana sy azo sapahitanana ireo sy ny filazan'ireo vavy olombelona nisehon'i Jesosy dia mety mbola mampisalasala angamba.
ao amin'ny toetr'olona maro ankehitriny za misalasalana sy tsy finoana zany. Mbola maro ny tsy miditra am-piangonana na dia efa manao izay vitany azy ireo tompona ndraiky dra isany ambaratonga amin'ny fiangonana. Ny tsy azo lavina nefa dia ny tenin'Andriamanitra raiketo ny soratra masina milaza ny itsanganan' Jesosy velona dia ny lalàna sy ny mpaminany zany. Ka na dia efa feno azy eto amin'ity evanjely ity ny famantarana sy pirofo fa izy ilay maty no fatsihana sy nalevina iny no miseho sy hita mpianatra, dia azavain'i Jesosy nefa nolazainy soratra masina momba azy. Efa nolazainy testamenta taloha io fitsanganako velona momba azy io dia Moizy ny mpaminany ary ny salama. Ampifanatrehan'i Jesosy noho izany ny filazana taloha sy ny fatanterahany ireo fanambarana ireo. Tena velona maro ny Kristy. Tsy azo sarahana ao amin'ny tantara-pamonjena ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ao anatin'ny filazana ny fatanterahany soratra masina io no ampidiran'i Jesosy ny iraka ho toto-saim-pianatra. Efa voasoratra fa tsy maintsy hijaly Kristy sy hitsangako velona amin'ny andro fahatelo, ary tsy maintsy toriana amin'ny fireneny rehetra mitomboka amin'ny Jerosalema ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny anarany. Efa voapirofo sy voamarina i Jesosy nitsangako velona. Hita amin'ny mpianany izy, reny mpianany no tsapainy. Voamarina ara-tsoratra masina araka nefa voalaza ka totosa sy tanteraka. Ny toiny dia io iraka fitoriana lazainy soratra masina sy mbola hamafisin'i Jesosy io. Ry havana adidy mipetraka amin'ireo efa mino izany iraka izany. Efa natomboky ny apôstôly ary mitoy mandraka ankehitriny ao amin'ny Eglizy. Ny ampianarin'ny Eglizy mandraka ankehitriny dia izay tena marina hitany sy reny tamin'i Jesosy, ireo hitany sy reny ireo dia efa voalaza ny testamenta taloha. Tsy misy pirofo ankoatran'ireo, ary ireo ihany no hitehirizana ny finoana sy ampitana azy. Ny soratra masina sy fijoroan'ny apôstôly vavyolombelona. Ny Eglizy miorina eo amin'ny apôstôly no mitahiry io arena sarobidy miantoka ny famonjenantsika io, dia ny finoana ny Kristy nijaly sy maty ary nitsangako velona. Ry havana, tsy amin'ny fomba mahagaga natongavan'i Jesosy raha nirindrina amin'ny varavarana, fa ho fotsiny soratra masina. Nitoetra teo anivon'izy ireo izy, teo no nisy azy. Toerana tsy nialany mihitsy, na dia tsy nahita azy aza mpianatra, na tsy nanam-po azy ho teo. Raha dinihana akaika dia toy izao no lazainy soratra masina. Eo anivo amin'ny mpianany no toerana misy an'i Kristy, na dia tsy tandrina izy ireo aza, fa indraindray mba hasehony ihany ny toerany. Ry havana, aiza ary no mifanojo amin'ny Kristy ny mpianany? Aiza mifanojo amin'ny Kristy isika? Na hoe amin'ny fomba ahoana ary no fandraisan'ny Kristy amintsika isan'andro? Marina fa tiantsika hifandray amintsika toy ny iray pesapesa sy iray donakafa amintsika izy, dia matoky isika ary tsy salasala intsony. Kanefa ny sitrany dia amin'ny fanaontsika andavanandro, fa tsy amin'ny fomba manokana, tsy tahaka ny tamin'ny andro ny apôstôly. Ny sitrany ary dia ao amin'ny fiainantsika andavanandro no tiany hiarahandy amintsika. Raha mivavaka isika na koa mamaky soratra masina na manao laretirety, ary indrindra raha mifampizara ny fiainany amin'ny fandraisana sakramenta. Fa ny lamesa masina dia fiaraha-misakafo aminy, toy ny arahan'ny sakafo niaraka tamin'ny apôstôly na teo amin'izy roa lahy mpianatra avy tany Emaosy. Miaraka aminy koa isika eo amin'ny fiaraha-mivavaka, fa hoy izy, raha misy roa na telo miara-mivavaka amin'ny anarako dia ao foan'izy ireo aho. Araka voalaza Masina Mateo 12:20. Ankoatr'izany dia voalazany koa hoe, izay rehetra ataonareo amin'ireo kely madinika mino ahy ireo dia izao nanaovanareo izany. Izao tokoa ary
no atao hoe finoana kristianina. Ny fibanjinana amin'ny endrika manokana ao amin'i Kristy ny fiainana andavanandro. Tonga vavolombelon'i Kristy isika manana ny fahatserovana azy. Toriteny voalohany nataon'i Piera tamin'ny Israelita no raiketony vaky teny voalohany araka ny hita amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:17 hatramin'ny 5:12 dia raisina ao amin'ny toko 7:10 hatramin'ny 7:10. Ambaran'i Piera fa tompona andraikitra tamin'ny namantsihana sy ny nafatesan'i Jesosy ny jody. Raha io tenin'ny Piera io dia manameloka ny jody ve izy satria namonan'i Jesosy izy ireo? Tsia, efa lahatr'Andriamanitra amin'ny famonjena izao tontolo izao ny fanoloran'i Jesosy ny tenany araka nefa nolazain'ny lalàna sy ny mpaminany. Tsy hisy faotana, tsy ho vavelan'Andriamanitra noho izany rehefa hibebaka. Koa raha milaza mivantana an'ireo jody ary Piera fa tompona andraikitra mivantana amin'ny namantsihanan'i Jesosy izy ireo dia tsy midika fa nameloana velively zany. Mampatsiahy ny fihetsika tsy nety nataon'izy ireo teo anatrehan'Andriamanitra i Piera ary mampitodika azy ireo amin'ny fanavotana nentin'i Kristy. Mampatsiahy noho izany izay voalaza ny soratra masina tamin'ny alalan'ny vavan'ny mpaminany sy tsy maintsy hijalian'i Kristy. Mitaona ireo mpitondra jody i Piera fa azo atao tsara ny miaikeloka sy mibebaka satria an'Andriamanitra irery ihany ny lahatra ny amin'ny fatanterahany fahafahana rehetra sy ny famonjena. Ry havana, mbola mety efa amintsika io antso amin'ny fibebahana io. Samy mpiombo-nantoka amin'ny nahafatesan'i Kristy isika raha mbola manota, raha mbola manao faotana. Fa raha miaikeloka sy mibebaka kosa dia mandray ny famindram-pony. Mpisolo vavantsika eo anatrihan'ny ray Jesosy araka volazany vaky teny 2 taratasy voalohany masin-dajoany alaina ato amin'ny toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 5 tapany voalohany. Ny fomba nentiny nanatanteraka izany dia izy irery ihany no niatrika an'Andriamanitra ray tamin'ny nanaovany sorona ny tenany ho fanonerana ny atsontsika. Tsy sorona biby lahatsadra sy atoditra misorona intsony no natao nanomboka teo amin'i Kristy, fa dia izy irery ihany no sady sorona no manao sorona ny tenany. Izy ilay ihany tokana mpisolo vava antsika rehetra. Vokatry fitiavana lehibe nataon'i Jesosy nampiavana antsika indray amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny jaliana io dia manainga antsika ny vaky teny 2 ry havana mba tena hitandrina ny didin'Andriamanitra. Io no fanehoana fitiavana an'Andriamanitra. Ny entina anatanteraka io didi-tiavana io dia miaino ny tenin'Andriamanitra ary manatanteraka izay voalazany ao no ahitana ny sitrapony. Izany raha teo no ahafahantsika mijoro tena vavolombelon'ny finoana. Ombantsika mianakavy any ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Hirotsaka amintsika ary ombantsika mandrakariva ny tsodrann'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andihantsika ny Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.